somatsara zaza efa eo moa zany io zany zavatra voajanahary ny fampinonoana zany hoe le zaza nateraka io vehivavy dia tokony ho zatra ny toe-batany ny dikan'izany zany hizatra tsikelikely zany io zaza io any lohanono io zany hoe afaka misokatra kokoa ny vavany hisadapta na hoe hifanaraka amin'le habean'ny nono ny vavany fa afaka misitona foana izy fa atao tsara fotsiny fomba fipetrany sy ny fipetraka ao reny dia zatra miadana eo ihany izy fa matoa marary ny lohanono dia le fomba fandraisan'le zaza n'le nono sy fomba fipetraka ao zany tsy mety tsara dia lasa misy mitritra kely ao dia marary ary tena marary tokoa io zavatra io fa rehefa mety tsara io fomba fandraisana io misokatra tsara ny vavany mipetaka tsara tsy le lohanono iny kory ny ao am-bavan'le zaza fa hatramin'le faritra maintimainty manodidina ny nono iny atao tafiditra tsara ny am-bavan'ny zaza mety tsy ho tafiditra tanteraka fa ny apahany betsaka amin'ny faritra maintimainty iny tafiditra ao anaty vavany ary izy tsy mivilambilana fa manatrika tsara an'le nono le zaza zany hoe ny lohany mitodika any amin'le nono dia misokatra tsara ohatra ny vavatrondro ny vavany mipetaka amin'ny vatanononao ty orony kely ty sy le sokany ambany dia ny kibon'le zaza mipetaka tsara aminao reny dia mandeha tsara fampinono tsy tokony arary satria zavatra voajanahary averiko foana ny fampinonon-dreny dia zavatra voajanahary ny savony natokana ho an'ireny mampinono dia tsy misy zay fa ny savony fampiasa dia miankina amin'ny tsirairay zany hoe ny tsirairay samy manana ny savony ampiasainy fa ny ho an'ny vehivavy mampinono tsy misy mihitsy zany hoe fomba manokana hoe ho sasana nono amin'ny savony ohatr'izao fa mandro indray mandro amin'ny fotoana fandroany mety hoe indray mandela indroa isan'andro ny vehivavy iray dia iny dia efa ampy fa tsy misy hoe fotoana manokana anasany nono manokana amin'ny savony manokana raha misy ny toerana fampinonoana dia hoentina le zaza hoentina manantona izy na hoe mijanona any misy olona miambina azy raha tsy ho tanteraka izay dia azo ataony manapotsitra monjo dia iny nomena azy amin'ny fotoana tsy maheo anao tonga ny alina na rehefa tonga anao dia manomboka amin'ny fampinonoana ny zavatra ho amin'ireny dia tsy mivantana ny nono raha miditra eto amin'ny vavany eto ny sakafo dia tsy tonga dia manao ohatr'izao dia any amin'ny nono fa mandalo ny aloha amin'ny vavony hatrany amin'ny tsinay ao amin'ny tsinay ao no miditra mankany amin'ny vantana ny ranokanina izay amin'ny sakafo izay zavatra sarobidy hoentin'ny sakafo zany dia eo amin'ny tsinay eo ny fidirany any miditra ao anaty tsinay any iny dia tonga any amin'ny rà izay vao mivadika ny nono fa tsy marina mihitsy ny hoe mihinana zavatra ohatr'izao dia tonga dia hitovy amin'ny nono voaka ny ronono tompoko voaka vehivavy dia fotsifotsy foana na hihinana maitsomaitso foana raha indreny mpianakaviana andro antontony andro tsy hivadika maitso mihitsy akory ny fotsy foana fihetseham-pon'ireny dia misy fiatraikany tokoa any amin'ny famokarany nono mihena avetrany ny famokarany nono rehefa be fihetseham-po loatra nireny mitomany lava tsapan'ilay zay le fifandraisana po amin'ireny sy ny zaza tsapan'le zaza avetrany any amin'ny any izay alahelo mitambesatra ao amin'ireny zay tsikitsikin'le reny iny misy akony any amin'le zaza dia nidikan'izay fihetseham-pon'ireny tsy maintsy foana misy fiatraikany amin'le zaza ny nonon-dreny dia tsy mitovy amin'le hoe nononoky izay hoe rehefa misy fotoana mijanona ela tratry ny hafanana dia mivadika ohatran'ireny le lasa rano ny nonon-dreny tsy izay mihitsiny fa raha ohatra kosa nefa ka misy fihetseham-po mahazo an'le reny no ny antony samihafa mety misy hoe alahelo na hafaliana be loatra dia mety isy fiatraikany amin'ny famokarany nono izay mety hijanona na somary hena izay famokarany nono izay dia mety ho vokadratiny zany mazava loatra raha ohatra hoe miovy izay fomba famokarana nono izay dia mety hoe hena nono fikarin'le vehivavy dia mihena nono azon'le zaza dia mety hoe tsy ho ampy zany nono dia tsy ampy nonon'le zaza rehefa manomboka mampiditra sakafony reny mampiditra sakafony zaza eo amin'ny faha-enimbolany
dia eo zany somary mila misy fahasahiranana kely satria ny afatra aloha dia hoe sakafo miovaova somary loko izany hoe tsy ho vary foana akory zany fa mila mihinana sakafo hafa ankoatran'izay ny zaza fa ianao reny zany mahita hoe inona no sakafo misy eto an-tanako ahafahako manatsara n'ity sakafo ny zaza ity omeko ohatra tsotsotra fotsiny ohatra hoe afaka manao koba ianao dia iny koba iny afangaronao zavatra hafa zay misy mety hoe totomboanjo ve dia asianao potina anana kely fa tsarovy koa aloha fa raha mbo amin'ny faha-enimbolany zaza zany dia mbola sakafo marihatra tsy vaingan-kanina no amena anazy fa zavatra marihatra zany hoe zavatra azonao potehana atao potage zany tsy ranokanina aza avaiko fa zay koa zany zavatra anisan'ny tena tsy mety ataoko hoe fahazarana tsy dia mety loatra eo amin'ireny hoe manomboka misakafo ny zanako dia ameko ranombary na ranon-dasopy zay zany tena diso zay satria tsy ranon-javatra namena azy eo fa sakafo marihatra ny afantarana an'ilay sakafo marihatra vao homana ny sakafo alaina ny sotro kely dia arina ohaka ohatra zao tsy tokony ho very zay no consistance na hoe arihatry ny sakafo mena ny zaza dia eo amin'le karazany anjaranao reny mahita hoe azonao amena daholo ny sakafo rehetra na paty io na voankazo io na zay misy akondro azonao potehana dia amenao azy fa zay ny arihatra tsy tapohanao rano ny karoty ny anana azonao andrahoana dia mixenao dia amenao azy tsy be rano azavaiko foana tsy ranokanina fa raha vao ranokanina ny amenao azy dia mihena ireo vitamina sy sira mineraly hoentin'ilay sakafo satria rano fotsiny ary tsaroa fa nono dia rano efa ampy anazy ny nono tsy mila mampianao rano hafa-tsony fa vetikanina anao tsy vetikanina fa sakafo marihatra no amenao azy ny sakafo rehetra verikany tsy ny karoty sy ovy ihany azo pitserina fa ny sakafo rehetra dia azo pitserina daholo dia ny dikan'izay zany ny sakafo rehetra zay misy eo atoerana na anana ary io dia azo ataona mitetika an'io dia mixe an'io dia azo ampiasaina zany ny sakafo rehetra aza sahirana zay zavatra misy eo aminao ampiasaina tsy mitady sakafo lafo na akondro na voasary zay zavatra rehetra misy dia azonao ampiasaina ny vary tsy voatery hoe karoty sy ovy ihany fa misy courgette koa misy zavatra be dia be tsy hitanisa sakafo be dia be misy eto Madagasikara fa tsika tena azo lazaina hoe manan-karena sakafo tsika eto Madagasikara ary azo mena ny zaza avokoa reny rehetra reny na ohatra ange hoe tsaramaso raha matahotra ianao tsaramaso andrahoana malemy tsara esorina ny hodiny dia ampitserinao iny dia azo afangaro amin'ny koba asiana sira kely asianao menaka zay tokoa aza adino ny menaka dia tsara foana afangaro amin'ny sakafo ny zaza tsy amin'ny fotoana andrahoanao azy koa ny anasivana menaka fa rehefa vonona ny sakafo dia asiana menaka kely eraky ny sotro kely natapaky ny sotro kely zay hitanao fa arakaraky ny angezana abetsaky ny sakafo karakarainao dia atao fa fotsiny mila menaka azo antoka dia manararoatra ihany mampita hafatra raha mbola enimbolana ka hatramin'ny herintaona ny zaza ny nonon-dreny dia mbola mitondra hatrany amin'ny 20 isan-jato ny vitamina sy mineraly sy ny singa ilain'ny zaza ny dikan'izany nono aloha vita ny nono zay vao manome sakafo dia atao tsikelikely io mila faharetana satria zay foana zany indreny raha mbola minono zanako dia tsy mety mihina eritreretinao reny le sakafo ny zava-dehibe nono ny zava-dehibe raha mbola herintaona latsaka ny zaza na kelikely ny sakafo laniny ezahanao amena tsikelikely izy fa nono aloha mbola be dia be ny singa vetin'ny vitamina zay tsy ho voaonitry ny sakafo mihitsiny satria ny sakafo mety kely mitondra vitamina sy sira mineraly en plus fanampiny izy fa mbola tsy mahasolo nonon-dreny na mbola latsaky ny herintaona ny zaza fa rehefa mihoatra ny herintaona indray any zany vao tena miezaka hoe raha vao herintaona manko dia hoe sakafo ny fianakaviana amin'izay nomena ny zaza dia eo amin'izay koa zany mila faharetana fanomezana sakafo ny zaza mila faharetana mila tampotampo zay le hoe rehefa hanome sakafo ny zaza dia mila mampirisika sakafo zany hoe tena domaine ray mihitsy le hoe fanomezana sakafo ny zaza le hoe alimentation active tsy nindrenindrery ny responsable fa ny ray ny fampisaranono dia tsy ao anatin'ny
fampinonoan-dreny mihitsy zany hoe tsy misy mihitsy zany torohevitra azo atao hoe ampisara-nono dia inona ny atao fa ny fialan'ny zaza amin'ny nono dia sitrapony farafaharatsy ny roa taona ny mihoatra tsy ferana ny tiana tenena mihoatra tsy ferana na 5 taona raha zaza mbola amin'ny nono dia tsy maninona zany hoe safidinao reny zany le hoe andeha ho sarahako nono na be voka ary ny reny dia tokony azo ny ataony mampinono tsy misy fetraikany na amin'ny zaza ho akibony iny na ho amin'ny zaza zay ampinonono nono avoakany fa mety foana dia zany hoe tsy voatery hoe tsy maintsy sarahana nono fa nono ny zavatra misy hoe be voka mampinono zany hoe zany be voka mampinono zany dia tsy zavatra tokony ataitra antsika fa mety zany ny afatra hoe afa ihany nonon-dreny atreto zany dia tsy mbola misy mahasolo nonon-dreny ny zavatra rehetra dia manentana antsika reny rehetra mba hampinono ary manentana ny ray ihany koa anohana ny anohana ny reny mampinono zay le loha hevitra amin'ny titony hoe ray aman-dreny amandray andraikitra zany hoe ray sy reny mandray andraikitra fampinonon-dreny lavorary dia manatelintsika fa rehefa mandeha tsara io fampinonon-dreny io dia ho resitsika ny tsy fanjaren-tsakafo eto Madagasikara izay mariako fa tena mbola ambony mbola ny antsasaky ny zaza malagasy no tratro izay tsy fanjaren-tsakafo izay ary mety anisan'ny mahatonga an'izay ny tsy fahalavorareny fampinonon-dreny